Fadarana ho an'ny ankizy. Ianarana soratra masina. Izaratra-pako fa iay atamata. Tiay Andriamanitra. Bonjour daholo rakizy. Mino aho fa salama tsara avokoa isika any amin'ny toerana rehetra izay misy antsika any ary manonona ny fiadanan'ny Tompo ho aminareo rehetra any an-tokantrano. Lesona faha-efatra ambin'ny folo isika izao. Lesona faha-efatra ambin'ny folo mitondra lohateny hoe tabataba be. Efesiana toko faha-efatra andininy fahatelo ambin'ny folo. Efesiana toko faha-efatra andininy fahatelo ambin'ny folo. Mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra. Mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra. Vonina lasary hozy Monsieur Albert ny antso anay. Mozika. Nanaraka ny fibaiko ny tanan'ny ankizy rehetrarehetra dia samy mitendry ilay partition teo anoloany avokoa. Avy hatrany nefa dia tsy karitray fa tena mandreraka be ary feo tsy mahazatra mihitsy no mivoaka tao anatin'ilay fitendrena nataon'ny tsirairay avy. Niketrona daholo ny masonay nijery. Samy mifampijery teo izay dia samy mikorontana. Samy manokana nefa dia resy lahatra fa nitendry tsara an'ilay naoty izay voasoratra tao anatin'ilay partitionako. Tsy misy hafa amin'izany mihitsy ny mpitendry mozika hafa. Samy niasure daholo hoe efa ilay naoty voatendry tsara sy voasoratra tsara tao anaty partition no nitendrenay tsirairay. Nanakopakopaka ny tanany tery ny lavidavitra tery Monsieur Albert teo izy. Ka ahoana ny fijerinareo an'iny mozika vaovao nitendrentsika iny? Tsisy navaly ny tsirairay fa samy nanifikifika ny lohany ohatrany hoe te hanala an'ilay mozika mandreraka be mitabataba be renay teo. Dia samy niara-niaika izay hoe ramose azany ve dia atao hoe mozika. Samy tabataba be fotsiny izany. Dia nitsikitsiky Monsieur Albert. Marina ny voalazanareo izy. Mino aho fa te hafantatra ny antony nahatonga an'iny nareo
Teny atokatoka izay rehetra niandry izay zavatra ho teneny Monsieur Albert. Ary nareo rakizy any an-trano any, nareo koa ve mety manana ny valiny hoe inona no mety nahatonga an'ilay tabataba be tsy nahatafavoaka an'ilay mozika ho tena feo mirindra sy tsara? Ya, ho valintsika izay fantany izay kanefa mialohan'izany dia manasa anareo fa hivavaka isika. Jesosy io misaotra ny amin'ity fotoana ity indray. Misaotra satria tsapanay fa tianay ianao ary manome anay izao fotoana izao mba hahafahanay mianatra eo an-tongotrao. Meteza fanay masina mba hampitoetra izany teny izany ao anatinay ka hitondra fanovana sy fiovana eo amin'ny fiainan'ny tanora sy ny ankizy tsirairay avy izany. Amen. Eny rakizy, inona ozy nareo nahatonga an'ilay izy? Dia izao ny valiny nataon'i Monsieur Albert. Tadidinareo ve ozy izy fa tamin'ny toriteny pasteur mahakasika ny firaisan-kina dia niteny izy fa tokony miaraka miasa isika mba hanampiana ny fanahy masina hamonjy ny fanahy. Ka izay teo nge niara-ny tendry? Ozy izy mantsa Monsieur Albert. Kanefa tsy nety ilay izy. Dia nitsika indray Monsieur Albert dia ozy izy hoe izao no nahatonga an'izany ozy izy. Nomeko hira samihafa nareo ho tendrenareo tsirairay avy. Tiako henoinareo manko hoe manao ahoana ny feo mivoaka rehefa tsy miara-miasa amin'ny mozika iraisana ny mpitendry zava-maneno. Avadio amin'izay ozy izy Monsieur Albert ny takila dia vakio ny feon-kira vaovao izay noforoniko anareo mitondra ny lohateny hoe mamy ny foko ny Baiboly. Rehefa samy namadika amin'ny partition anay izay dia feon-kira mirindra sy mahafinaritra ny sofina aoka izany no navoaka ny zava-manenonay. Satria nahoana ozy nareo? Satria mitovy avokoa ny soratra ny vakianay sy ny tendrenay dia kanto ery ilay izy Inona ny lesona tena tsoahanao anatin'izany tantara izany rakizy? Tsy misy hafa amin'izany mihitsy ny fiainam-piangonana. Rehefa tafaray ao amin'ny tena Kristy ny mpiangona dia mirindra sy milamina ny fiainam-piangonana. Eny fa na dia samy hafa aza ny fiaviana, ny firazanana, ny fiteny, ny kolontsaina dia mitovy eo anatrehan'i Kristy avokoa isika. Ka na dia samy manana ny fijeriny aza, na manao ahoana na mahoana ny fiteny, dia tsy misy mahasamy hafa antsika izany. Samy zanak'Andriamanitra isika ary iray ny raintsika izay any an-danitra. Dia tokony ray fo isika eo am-pizarana ny hafa ny fanantenana mikasika ny famonjena. Tsy tokony samy manana ny teneniny, tsy tokony samy manana ny lazainy, fa hafatra anankiray no entiny mba hivoaka feo mirindra mitory fanantenana ho famonjena tsirairay avy izany. Andriamanitra ny hanome antsika ny fanahy masina mba hahatonga antsika hatakatra ny tiana ho lazaina ao anatin'izany lesona izany. Hitanareo rakizy, ao amin'ny Romana 5:15, Romana 5:15 sy ny Korintiana 2:17 dia tiany Jesosy mihitsy sika hanandrana izany firaisan-kina izany, iray hevitra ary iray asa. Izany hoe raha misy zavatra atao am-piangonana dia firaisan-tsaina no tokony manjary tsy tafavoaka ilay feon-kira mahafinaritra mitory fanantenana ho famonjena ny hafa. Move zavatra sarotra tanterana no angatahan'i Jesosy amintsika raha mibaiko antsika izy mba ho tiany karazan'olona samy hafa avy amin'ny fahazatany rehetra. Mino aho fa tsy sarotra izany.
Ary ny ahafantarantsika ny tsy mahasarotra an'izany dia ndao andramana. Araroto ny fivoriam-bavaka ao an-trano sy ao am-piangonana anaovana an'izany fanandramana izany. Angatao ny rehetrarehetra mba hihira dia mihira izay tiany ny tsirairay dia hanao ilay fanandramana ohatry ny tantara norenisitsika teo. Dia amin'izay fotoana izay nareo misintona lesona mba hahafahan'ny tsirairay avy mandray lesona. Dia ametraka fanontaniana aminareo hoe izavy ny ankizy tapa-kevitra ny mba iray saina ao amin'ny Kristy amin'ireo mpiray fanantenana rehetra mba hahatonga ny hafatra ho entintsika ho hitondra fanantenana sy ho famonjena ny olona rehetra. Mangataka anareo arakizy mba hiaraka hivavaka amiko ao anatin'izany fanapahan-kevitra tsara izany. Hivavaka isika. Jesosy malalo, misaotra noho izany hafatra izany, izay mampatsiahy anay indray fa eto amin'ity fiainana ity, eo amin'ny fanarahana anao dia mitaky anay mba ho iray ihany ianao. Iray ao anatin'ny hafatra pitainay, anana firaisan-tsaina sy fifankatiavana, tsy hanavakavaka ny olona fa kosa aneo firaisampo fiarahana miezaka ho famitana ny asanao. Engene tomboka aminay izany toe-tsaina izany Jesosy. Amen. Na hainao teo Fadarana ho an'ny ankizy. tsy hay Andriamanitra. Ianarana soratra masina. Izay tapako fa iay atamata. Dia Andriamanitra. Dia Andriamanitra. Dia Andriamanitra. Dia Andriamanitra. Dia Andriamanitra. Dia Andriamanitra.